tsy azo atao manampy-bava ny député tsy azo atao zany tsy mbola nisy zany tady tsy indrindra ty loi de finance ty tsy mbola nisy zany hoe manampy-bava ny député zany samy solotena vahoaka sy tsy olona roa no iprésente ny vahoaka malagasy tompo manahy ny vahoaka malagasy satria rehefa mandinika tsara an'ity loi de finance ity zahay ary mitondra mihevitra zahay avy atao fanomera mba hampihenana ny fahantsahany malagasy satria betsaka loatra ny hetra ny foronina vaovao ato raha ohatra ka tsy nisy fanotsina amin'io zavatra angatahinay zay tsapanay fa isy impact amin'ny fiainan'ny vahoaka tsy zavatra maro nangatahinay io mba zavatra fitatsika fa tsy fila voatsiary fa tena hisy impact amin'ny vahoaka ka raha tsisy fanitsina tompoko le izy dia ambaranay fa manohitra tanteraka anty loi de finance ty izahay sono tompokla magasitraka tompoko vava manoloana ny trangana retina niteraka faty olona maro teto ambositra tamin'ity herinandro ity dia manao zao fanambarana izao fahatairana lehibe ny nandrenesana ny vaovao hatramin'ny omaly talata 4 jiona maro ireo olona nahiditra hopitaly maika maro tamin'izy ireo no namony ainy dia takinay ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana isanambaratongany eto amin'ny faritra Moronmania sy ny fanjakana Foibe manoloana n'izao zava-misy izao takinay ny ampahafantarana ny antony marina mahatonga izao fahafatesana amin'ny kararana izao mba hahafahan'ny vahoaka mitandrina sy misoroka ary raha mitranga izao loza izao dia tsy sanatria akory mandao asika na mahafoy asika Andriamanitra fa ny zava-mitranga toy izao dia toy ny lapilosy fanairana ny sambatan'olona ny mpitondra fanjakana mba samy handray ny andraikitra androany angamba vo izy fotoana ahafahako mitantara nanjoany zanako teny amin'ny hopitaly marina moa fa zahay tsy teny amin'ny hopitaly Gera fa tena be fanatanana teo amin'ny tamin'ny telo sasany teo zahay tonga teny amin'ny hopitaly izy mivady moa fa zahay tsy miara mipetraka fa izy eny Andravoahangy zahay aty Atosy dia rehefa niantso le zaza rehefa eny zareo dia efa samy nandeha moa zay namonjy an'ilay zaza dia tonga tao amin'ny hopitaly tantaraina daholo hoe ohatr'izao fa sy ho an'ilay zavatra tany amin'ilay anniversaire ny alina dia efa nisy maty ry zareo dia ny tao amin'ny hopitaly moa tsy mety hoe raha tsy vita ny analizy tsy afaka mitsabo zahay tsisy afaka atao amin'ilay zaza mihitsy raha tsy vita ny analizy nefa ilay zaza efa manomboka mitaraina hoe sepitra efa manomboka miraikitra ny lelany dia nandeha any fotoana dia niandry foana zay hoe sepitra ne sa ahoana ny oxygène tsy le dokotera atao fa hoe nitany oxygène amin'ny tenany tsy maninona mihitsy fa tsy sepitra amin'izany izy fa makafoka eo teneniny daholo zao rehetra zao miezaka ihany moa le zaza mitaraina hoe sepitra nandeha any ny lera sy fotoana avy eo moa zareo mbola nanazava hoe tsy afaka mandray fitsaboana mihitsy izy raha tsy misy fanamarinana tsara hoe tena ninana an'ilay sakafo marina izy na hoe misy olona vavolombelona nahita an'ilay hoe misy marary ilay ry zareo tany dia rehefa teo moa zany zay dia tsy hitanay nefitra miezaka ihany mandresy lahatra ny dokotera hoe marary eny ilay zaza fa zareo ny teny foana hoe tsy afaka mandray fanafody atao aminy mihitsy raha tsy mahita an'ilay pirofo
dia nanely lera efa tamin'ny dimidimy sasany mahery tapa-kevitra izay hoe andeha ho any amin'ny AGRA satria rehefa ankizy ireo izany fampianjo dia efa misy koa any amin'ny AGRA fa misy mamaro zareo fa zahay aloha tena marina fa zahay irery ny tao be fanatanana dia lasa zahay za sy le zandriny anankiroa ny azakazaka nakany amin'ny AGRA nandeha tongotra zay fa tena miazakazaka mihitsy rehefa tonga tao amin'ny AGRA moa zay tao efa mikorotandrotana be mihitsy sahirakirana ihany zay vao tafiditra satria rehefa tsisy mararanay aho tsy afaka miditra fa niezaka nanazava tamin'ilay sécurité hoe ohatra zao ny alehako aty fa ny zanako marary fa misy ohatra zao aty dia tafiditra ihany moa zay rehefa tonga tao anatiny zay dia nahita tokoa fa reo ankizy maromaro teo amin'ny 10 teo mety mihoatra n'izay ny hita amin'ny masoko dia teo niezaka nanazava an'ilay dokotera satria hoe inona ianao madama dia nazavaiko izy hoe zanako marary any be fanatanana niaraka tamin'ireto ankizy reto zany satria hoe nantaniana hoe reo ankizy ireo avaiza dia hoe avany amin'ny Ambomangake avany amin'ny Ambomalaza tany amin'ilay anniversaire dia ny zanako niaraka tamin'ireo fa izy be fanatanana tsy afaka miresaka tsony fa miraikitra be ny lelany dia tay an-tany zahay hoe ohatra ny ahoana dia inona ilay sakafo nohaniny zareo satria ilay zanako efa marary be tsy afaka manazava an'ilay izy satria ny dokotera ny be fanatanana tsy afaka ny andray fitsaboana anazy mihitsy raha tsy maheno hoe tena misy tokoa ve ilay fanampoizinana na ny sakafo nohaniny zareo tao niezaka tamin'ilay dokotera dia nanazava izy ohatra zao aby sakafo nohaniny zareo tao dia nahazo ny fanazavana iny vao niazakazaka hiverina ny be fanatanana ny miantso anah ilay vatika ny an-dalana hoe tena misy an'ilay ankizy marary ve dia zao dia nazavaina arak'izay ilay izy dia niazakazaka izay indray telo mianaka andeha hoany satria hoe evacuena any AGRA zany izy satria any daholo ny ankizy dia niantso ilay vatika dia efa niteneniko dia hoe aleo ary fa hanao taratasy aingantsika dia alefantsika alefany amin'ny AGRA izy agataka hanao fangatana amin'ilay dokotera be fanatanana kanjony mandrapatonga anay telo teo amin'ny tamin'ny enina sasany mahery teo izay tonga tao be fanatanana efa tapitra ny ain'izanako fa dia navela teo ilay zanako tsisy fitsaboana tsy nasiana oksizena fa dia tapitra teo am-toerana teo ny ain'izanako fa tonga izay tsy natratra ny ain'ko izay mitsamivavahady tapitra ny ain'izanako. Inona marina no tena antony nahafaty ireo olona tany Ambohimalaza tao Antananarivo sy ny tany Mahajanga ary ny tany Ambositra hoy ny Front National ny antoko HVM Marivo Rakotovao androany. Mitovy avokoa mantsy ho izy ny fitrangan'ny aretina nahazo ireo olona ireo ka nitarika fahafatesina ho an'ny sasany. Za dia anisany mametraka fanontaniana mihitsy satria raha mihaino zany ohatra ny rehetrarehetra za sy dokotera akory fa mihaino zany dia toa mitovy ny fambara saminy jambaja bandenineny tsy mahita ny maso sepotra mandoa dia miditra dans le coma ny sasany dia misy tavavoaka misy andosy ny fahafatesana mitovy daholo raha fitranga zany na ny teto Antananarivo na ny tany Ambositra na ny tany Mahajanga tantamatavy tsy dia henoko loatra hoe ahoana ilay izy ka laoko tsy miteny dia za zany isy mametraka fanontaniana hoe inona marina ilay zavatra mitranga tena sarotra ao amin'ny fitonam-panjakana sarotra tokoa ve no milaza n'ilay izy sa inona marina satria ve ny malagasy te aheno hoe fampisaviana iny tranga teny Ambohimalaza iny dia izay no nahatonga ny fanjakana ny teny hoe fampisaviana tokoa iny hoy ny fanontaniana napetraka i Rivo Rakotovao. Teto Antananarivo moa zany tonga dia nahitsy be minisitra 2 andro tateorina 3 andro tateorina fampisaviana mihitsy io dia sanatriany zany koa ve zany dia izay ihany koa ny tranga tany amin'ny toerakafa tokoa sanatriany zany sa misy zavatra gasy moa malagasy izay ny toetrany hoe aloha ny mihaino hoe nampisaviana nga sanatriaviko ny fitenenana dia zay no arahan'ny fanjakana ve. Mitovy amin'ny trangana botulisme nisy teto Madagasikara tamin'ny taona 3.790 ny tranga misy amin'izao ka tokony tenin'ny marina ny fanjakana raha izay tokoa ny zava-misy amin'izao ho ihany i Rivo Rakotovao. Fa mamerina indray mandeha tamin'ny taona 3.790 tany mbola mpianatra izay no nisy ny ataoko ny rythme botulisme betsaka nefa miresaka an'izy io satria betsaka mahay mbola tsy naino an'ilay izy mihitsy nefa mijery ny fambara amin'ilay retina toa mivilany amin'izany ka izay no izy hoe andraikitry ny fitondram-panjakana zany raha misy tokoa
dia aleo lazaina le izy. azo averina mantsy fa ny fitehirizana tsy ara-dalàna noho ny fahatapahan'ny herinaratra no niteraka ireo aretina rehetra ireo ka tonga amin'izao tranga izao raha ninambara ny filoha nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao androany. Efa mirona tsikelikely makany amin'ny tranganaretina iray io mantsy ny fanazavana nomen'ny ministry ny fahasalamana nandritra ny vidinana ifotony nataony tany Ambositra hoy Rivo Rakotovao izay nampitandrina ny rehetra mba hitandrina amin'ny fitehirizana ny sakafo ao anatin'ny vata fampangatsiahana na ny frigidaire. Zao mantsy nahenon'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka omaly tany Ambositra dia nilaza hoe mitandremy isika amin'ny rupture chaîne de froid, zany hoe amin'ireny vata fampangatsiahana ireny zany rehefa avoaka dia tsy ampidirina intsony, tandremo ny loto sy ny sisa dia manontany tena fa tsy niteny an'izany mihitsy izy teto Antananarivo satria ny ahahany be sy ny maro koa dia ity resaka fatapahan-jiro ity hoe sao dia io no manimba, anisany manimba le sakafo ka mahatonga n'ilay otrika aretina na ny mahatonga ny ireny ho lasa pozina. Zao fotoana zao apetrako ny fanontaniana za tsy dokotera akory fa rehefa mihaino satria mihaino ohatrin'ny rehetrarehetra dia misy zavatra lazaina tapany misy zavatra tsy lazaina. Ny onjam-peo vahiny RFI ihany koa moa no efa namoaka ny Alahady 12 Jona lasa teo fa misy ireo mpitsabo malagasy no tsy resy lahatra amin'ny fanazavan'ny fanjakana malagasy fa fampisaviana na empoisonnement iny niseho teny Ambohimalaza ny 17 Jona lasa teo iny. Botulisme na fampozinana ara-tsakafo noho ny tsy fitehirizana sakafo ara-dalàna ateraky ny fahatapahan'ny herinaratra no mahatonga ny tranga amin'izao fa tsy araky ny ambaran'ny gouvernement malagasy ho fampisaviana hoy ireo dokotera nanaovany RFI fanadihadiana ireo.